Ramatoa be Iray enimpolo taona no nisy nanafika tao an-tranony tao amin'ny fokontany Nambararatabe, commune rurale Antseza, distrikt'ny Mitsinjo, ny aliny alakamisy 2 Martsa, tokony tamin'ny 7:30 minitra. Voafiry efa maky teo amin'ny lohany ilay vavy antitra ary nipritsaka nilefa ireo andianjolary rehefa tsy nahita izay notadiaviny ka nanao izao asa ratsiny izao. Eo zany kopakopa ohatran'izay adiny regny venareo zay avy raha ivaka izy io dia sy mba henoko misy hoe mba henoko hoe ohatra ny dieny avalavo na dieny ino dia efa raha mipisaka monga izy teo fa iaho moa sisy torsa avy moa izy poa iny zaza eo an-tragno ary amin'ny vakeny alohany na resany anazy dady hoy ino anke dady hoy saminao no raha io sisy olo niteny koa mako teo fa toragna agny aho tora onzany lay zaza iny moa iberike novelomina aminahy maty dady nosontonina mako nosontonina dia avatragno ao izy iny kopikopahany nataon'ino aho teo olo zay voavelo am'io ka nefa miteko gnatragno ao zany zavo ohatrany zavona regny zany fijerevako gnatragno. Tsy teo an-toerana moa ny vadin'ilay Ramatoa voafira tamin'ny fotoana io araka izao fanazavana hoentiny izao. Iaho moa sy teo zany fa nandeha tamin'ny taninombona tany dia nagnontany anahy ilay olo hoe ino izy parapara nagnontany anazy misy karazana teny efa niazy tametran'olo karahatramoa dia eo amin'izay zany sy apady ray koa ngamba dia mety namivaly io karaha iny dia nipody zany izy kapipenaty satria amin'ilay plasy teo io koa nidoboany tamin'izy amin'ny barazy ray midoboka amin'ny plasy mipetraka isaky matongaly satria raha mipetraka eo zany mikotina amin'ny 10 alina ngamba miditra tragno satria miambe soavaly koa moa ka amin'ny 10 alina na miray alina miditra tragno eo amin'ny plasy kokoa zany mipetrahana izy ty tonga ngamba misay raha mety any miaho ngamba ety say moa dia fa izy kapony eo zany nikapony anazy fantatrinay izy. Tsy mandry fahalemana ny fokon'olona ao Ambararatabe any amin'ny distrikt'ny Mitsinjo amin'izao asandalo miseho any an-toerana izao ka manao antsoavo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ireo tompona andraikitra mba hijery akaiky izao toe-javatra izao. Ilay Ramatoa be kosa efa noentin'olona tsara sitrapo iray aty Mahajanga ka manaraka fitsaboana ao amin'ny hôpitaly Benandrova. Avy hatrany dia noraisina Andriamatoa Randriamisa Nicolas David Dimichou antanana ny fitondrana ny Ramatoa lehibe iray niara-ny fanafian-dahalo tao an-tranony ny aliny alakamisy 2 Martsa teo ity izay noentina notsaboina ao amin'ny hôpitaly Benandrova noho ny ratra izay nahazo azy teo amin'ny lohany. 5 andro teny an-dalana vao tonga teto Mahajanga niala avy any Ambararatabe ny marary niaraka tamin'ny solom-bavambahoaka ilatsako vidina ao amin'ny distrikt'ny Mitsinjo dia Andriamatoa Randriamisa Nicolas David Dimichou izany. Taorian'ny fizahana nataon'ny mpitsabo dia tsy maintsy mandalo fandidiana i Madeleine ilay vavy antitra 80 taona niara-ny fanafian-dahalo ka tonga namangy azy tao amin'ny hôpitaly Benandrova i Michou sy ireo mpiaradia aminy ary nanolotra vola iray tapitrisa ho an'ny fianakaviana. Io nisy nanafika zany tamin'ny tamarsakoa commune Antseza io amin'ny district Mitsinjo. Io zany izy mipetrapetraka tokotany eo dia misy namango famaky zany tamin'ny lohany ary izy moa araka antenany teo hoe torana mihitsy izy zany ary any moa zany somary lavitra foana adiny 2 zany nandehanana avy Marsakoa io tonga jusqu'à Ambararatabe tonga t'Ambararatabe manambara dokotera anao tsy maintsy mandeha Mitsinjo na mandeha Namakia na mandeha Majangady ireo zany tonga efa nandeha Majangady zany hitako tonga mena bevary za mahita anazy matory direct izy reraka be nandesiko zany izy hotsaboana aty Majangady zany aty Androva. Tsy mbola voafaritra hoe ino le problème fa vadiny moa zany voatonga jeu mihitsy afaka fanandinidinika reo hoe resaka ino izy io fa ohatrany karaha nisy olona nanotanitany zany tamindreo tao fa io ma tsy mbola sokatra fanadidina sy ankety mikasika izy io tsy fantatra hoe ino zany le tena antony tonga le zany. Io mety le rangay vadiny Ramatoa iny tsy mety hitsakaraindreo tao fa tsy nitratrandreo moa zany le rangay dia le mananga le mpitandro filaminana zany tena tsy ampy miasa reo tena miasa le mpitandro filaminana fa tena tsy ampy zany ary mila renforcer na ohatra hoe mba asiana reny le dasy reny na hoe miaramila mba misafo any fa nanao foana zay fa io moa zany tsy araka zany le fanaovana zay ka zay zany isany hoe fepetra voalohany zany voalohany dia fametrahana mpitandro filaminana akaiky andreo any zany lavitra any
mampalahelo diny fa raha olona ratra izy bokabokany lio mandeha karaha iny manaka tonga tia Majunga reraka izy. Fietsika mahate-hiderany an'ny Misho izay tsy niraviravin-tanana fanandray andraikitra avy hatrany ary nanohina ny antso ny fianakaviana ny amin'ny fandraisana an-tanana ny fiantohana ny fitsaboana ny mpiarabelona toy izao niaraka tamin'ireo mpiaradia aminy. Nisy namaky ity toeram-pivarotana voamaina ao Analakely Omaly niditra teto ambonin'ny tafo ny tsena ireo mpamakitrano ireo raha ny fanazavany mpivarotra. Matery taloha fa efa somary nijanonjanona kely izy tao amin'ny fotoana vitsivitsy zegny ngamba efa nataona lasa zay sary telo taona dia nanomboka indray izy ity zao le izy tsy mbo hoe avaravarana vatsiny reo fa hatrany ambonin'ny tafo reny no mamaky ka zay misy ny tena problème fa inona no mahatonga hoe tsy hainao ny sécurité avy any ambony nefa sarotsaratra eny na mana an'le tolona eo satria midy birao mafy dia mafy izy io zany hoe manana fotoana maro zany reo a amatsina nyity trano ty nefa tokony hoen'ny sécurité ihany na ny tena marina le izy efa mpahazo anay le izy any na zay fa hitelo vaky ny tsena avy any ambony foana namakin'ireo azy. Nangataka ireo mpivarotra ny anamafisana ny fiambenana an-tsena ao Marilaka Analakely ialana amin'ny fahavakisana ny toeram-pivarotana izy ireo. Raha olona telo sy efatra tsy mahampy miaro an'ity tsena ty zay zany loha ary efa nionako tamin'ny Monsieur le Maire nangatahako mihitsy hoe atao valy farafahakeliny dia mbola eto manao antso avo fa mila fenona valy ty androany raha ohatra moa ka tsy handray andraikitra ny be ny tanàna sy ny tompony andraikitra dia tsy maintsy mandray andraikitra zay mpivarotra hiaro ny fanananay ka manao antso avo zany ny tenako androany afeno valy aloha ny sécurité fa roa manaraka an'izany inona moa ny tena lesoko mahatonga zao tsy vaky-tsena zao voalohany indrindra dia maizina ato anatin'ity bazary ty maizina tanteraka ato zao maro ny jiro tsy mirehatra. Mitaky isehan'ny fandriampahalemana maharitra ireo mpivarotra eny Analakely. Ny sehatra ny fambolena sy ny fiompiana no tetikasa voalohany hiasany ekipany UEM na ny Initiative pour l'émergence de Madagascar izay tetikasany filoham-pirenena Andradjoel aty amin'ny faritra Boeny. Ny voly Blakes na ny lojy sy ny jondro no sehatra ny atombony tetikasany UEM ka nanampy ireo mpandrarany fambolena aty amin'ny faritra Boeny izy ireo. UEM manana ny teknisianina zany hifan'ny tanana eo amin'ny fanatanterahana an'izay vinavina famatsiam-bola zany zay ho ataondreo groupe langue 2 ary eo koa moa tsika raha eto an'Ivofaritra Boeny dia mampalaza ny indrindra moa iny district any Ambatoboeny dia ny resaka Blakes ary tsika eto amin'ny faritra Boeny isan'ny hoe faritra voalohany indrindra nametraka ny réglementation mikasika ny Blakes io. Sehatra asa maro no mbola hiasany UEM na ny Initiative pour l'émergence de Madagascar raha ny vina sy ny velorano napetraka ny filoham-pirenena Andradjoel. Fiaraha-miasa moa dia mazava ho azy ny toeran'ny UEM ny antom-pisiny dia anatanteraka ny velorano nataon'ny filoham-pirenena Andradjoel. Tsy mpanantanteraka akory zahay fa mpaminay tolo-kevitra eo amin'ny teknisianina nay rehetra ao anatiny. Manana zavatra andrasana koa ireo mpandrarà amin'ity tetikasany filoham-pirenena ity. Ny zavatra andrasanay amin'ny UEM sy ny faritra Boeny dia ny fanamorana ny fahazahoana ny taratasy rehetra sy ny ahafahanay miasa amin'izay zavatra be da be no entin'ny ekipanay amin'ny fambolem-bary anisan'izany ny famoronana sy fanajariana tanimbary vaovao zany hoe tsy maka tanimbary fa tany mbola folahana mihitsy zany no ajariana anjary tanimbary vaovao dia misy teknika vaovao koa zany zay mifandray mivantana amin'ny fambolekazo zany hoe le teknika vaovao io zany miaraka tsy manimba tontolo iainana fa misy fambolekazo miaraka aminy. Androany dia nisy ny dinikasy amin'ny fampandrosoana ny tontolo ny sehatra ny fambolena aty amin'ny faritra Boeny iarahany ekipany UEM sy ireo mpandrarà.